tsara tenenina aloha angamba dia hoe andro lehibe ho an'ny fizahan-tany eto Madagasikara ny androandroany ary indrindra ho an'ny nosy be satria androany no andraisantsika voalohany an'izany charter ana touriste na mpizahan-tany avy any Bulgarie. Tsy mora no nahatonga an'ireo eto Nosy Be satria efa tao anatin'ny roa taona teo eo no nefa mifampiresaka amin'ireo tompon'andraikitra any Bulgarie no hoe mba tokony ho avy eto Madagasikara koa ianareo satria tsika araka ny tenen'ombieny dia tsy maintsy misokatra amin'ny tsena vaovao ary ny Europe de l'Est dia anisany cible tena zandrahantsika mba hampitombo ny fizahan-tany eto. Zay mba tonga misy ny polonais eto zao zay zao ny Bulgare misy teratany avy ny Europe de l'Est maro samihafa efa tonga eto Madagasikara fa tsy dia mandalo foana amin'itony resaka charter itony ka androany zany dia zava-be natongavan'ireo satria io ny charter voalohany ary fanandramana ihany koa ny zareo fa miteneny tsara hoe raha ohatra ka mety tsara ny séjourny mandritra ny herinandro eto Nosy Be ity dia efa vonona izy zareo manomboka amin'ny herintaona amin'ny volana aprily 2024 dia itondro isan-kerinandro na isaka ny tapa-bolana mpizahan-tany avy any Bulgaria ho eto Nosy Be. Tia volana voalohany ity dia eo amin'ny 570 eo misy amin'ny mpizahan-tany tonga eto Nosy Be ary sorako daholo ireo tompon'andraikitra rehetrarehetra na ny autorité eto Nosy Be zany na ny mpandraharaha eto Nosy Be zany mpandray tanana miarana andray tanana mba hatotosa tsara ny fahatokavan'ireto Bulgare eto ary hitantsika tamin'ny fidinany tamin'ny aéroplanina teo fa dia tena faly dia faly zareo tena hita mirana mihitsy satria tsy napoziny ny fandraisan'ny malagasy fandraisan'ny mponina eto Nosy Be any zareo amin'ny ireo culture zay ananantsika ireo groupe folklorique zay nanao fetsiketsehana teo amin'ny voan'ny fidinan'ny aéroplanina ary indrindrandrindra eto mivoaka ny aérodar ary aéroport ary dia vola eo ihany koa misy ny animation zava-dehibe zany misorana ny hôtel zay andehan zareo satria dia efa nanomboka andro maromaro zay tsy nijanona atoandro sy alina no mikarakara tomanana an'izao fahatongavan'izao touriste avy any Bulgare izao satria architecture voalohany izao ny tour opérateur réceptif dia avy eto Nosy Be ihany koa zay mikarakara ny transfert mikarakara ny fiviana ny zavatra azo jerena rehetra novena ny excursion zany dia isorana ihany koa satria efa izy indray dia efa volana maromaro mihitsy nefa nanomboka mikarakara vao fandraisana an'izao fizahan-tany avy any Bulgarie voalohan'izao ny consul ny Bulgare koa moa zany tonga manokana motsy keo avy any Tananarivo eto Nosy Be hitsena an'ireo fizahan-tany ireo dia zava-dehibe zany ary hita ny endrikin'ireo fizahan-tany ireo fa dia tena finaritra izy ary faly izy tonga eto Madagasikara tonga eto Nosy Be ka dia mamerina misorana ny sikareta dia mifandray tanana amin'izao mitondra ny autorité eto Nosy Be araka miteneniko teo surtout lokotra dia misy adino fa dia tena zay le hoe rehefa miaraka rehefa mifandray tanana daholo mifanampy daholo dia mora ny manao zavatra ka zao efa tonga izy zao dia antsika manatanteraka mampalifaly andreo fizahan-tany ireo mba azahoany ny tantara ary efa miverina any amin'ny toerana adiny izy hoe mahafinaritra Madagasikara mahafinaritra Nosy Be fa mandana daholo nareo makany ka zay ny tanjony mba hampidobona ny fizahan-tany eto Madagasikara. Aujourd'hui, c'est la première arrivée d'un vol charter de 180 personnes directement Sofia, Nosy Be. Je félicite les efforts du ministère du Tourisme à la présence de Monsieur le ministre, les efforts de l'ensemble des représentants de la ASEMA, Ravna l'aéroport, Madagascar Handling, l'ensemble de ce pôle qui a beaucoup œuvré pour que ce soit possible, l'ensemble des autorités ici présentes, Madame la députée, Monsieur le préfet, Monsieur le maire de Nosy Be, et bien sûr les organisateurs, les réceptifs locaux de certains pays, sans oublier, je pense que j'ai tout dit, tout protocole confondu. Et j'aimerais dire que l'intérêt de Madagascar est grandissant, ce premier groupe est arrivé,
s'ils aiment la destination, le bouche à oreille circule magnifiquement bien. Le bouche à oreille circule et c'est ça qui va faire qu'il y aura un deuxième, troisième, quatrième vol et espérons comme d'autres destinations d'Europe, des vols charters réguliers. En tout cas, c'est mon souhait. Quand je suis venue à Madagascar il y a 21 ans, il y avait 3 Bulgares. Aujourd'hui, grâce à eux, on est 203. Pourvu que ça continue. Merci à vous. Mianima entreprise amin'ny voalohany be amin'ny fandraisana ny voly avy any a Bulgarie tonga eto Mosbe miandry 24 novembre ka faly dia faly tokoa zahay eto Mosbe zay lokotena eto satria ma rehefa maromaro ny voly internationaux dia tonga eto rehefa 9 vols internationaux dia 8 vols régionaux ka noho zay tena bravo zay satria ma ny fotom-piainan'izao ato anatin'ny ity commune urbaine dia tena mianky amin'ny touriste zay tonga eto ny fiainam-bahoaka ka noho zay raha bravo zay ozateo tandra naviany vol internationaux ty avy any Bulgarie tonga eto Mosbe izy ty ma voasambany voatonga fa mianky amin'ny ny mahatamana ry zareo hitanao karaha zao io dia tsara fandraisana mahavarina dia amin'ny taogno avy 2024 mois d'avril zay tegna ro mipetraka ho avy na isan-kerinandro na indroa na indray isan-kerinandro ny vol avy any Bulgarie ty ka eto mazay dia mankasitraka ny fitokam-panjakana magnano fisaorana amin'ny ministre du tourisme indrindra ministre des transports ka anareo zay mpikarakara ny fadiany zao voly vaovao zao eo koa ny vahoaka zany hoe le solotaim-panjakana zay mikarakara an'io dia ankasitrahany jiaby satria zava-dehibe aminay ato Mosbe ny fadiany zao voly avy any Bulgarie ty taogno roy zay no nagnomagnana izy ty taogno roy zay mitreretiny hoe tsy ovitra fa tsy nambela dia tanteraka izy niany nahazo soamantsara misaotra Zagnahary misaotra ny ampangotongan'ny vahoaka Mosbe ihany koa ndraiky fiara-miasa tambo fiara-miasa jiaby na ao amin'ny resaka hôtellerie ny fikarakarana ny aéroport satria avion io dia tsika fa hijanona eto Mosbe izy mandritra ny herinandro miala eto koa le client jiaby miaraka aminazy mandeha magnognano raha tsy mora fa izy koa tsy magnano raha tsy malika izy zay ny mikasitrahana ny fitahian-draha noho ny antony maro samihafa zay tsy mainky hita aminay dia amin'ity taogno ity zegny raha tokony vola roy no natao dia bakeo tsy maintsy vola raiky toy zegny natao noho ny amin'ny antony maro samihafa techniquement sy ny négociation miaraka amin'ny partenaire dia izy misaora moa ny amin'ny fagnitiana ny fijanona vahoaka amin'ny taogno hafa zegny atsika mangataka amin'ny Zagnahary amin'ny mois d'avril no eritreretiny misy vol régulier amin'izegny isan-kerinandro manfahatongatahana taogno habitué marche hatreto hoe 172 ny passager niany et plus membre d'équipage zay eto Mosbe ny Cameroun mety misy any donc ny andeha amin'ny toerana hafa fa ro jiaby presque eto Mosbe amin'ny mandritra ny herinandro mety amin'ny destination amin'ny taogno avy atsika vo magnano mandeha amin'ny destination hafa agny amin'ny tany be hôtely roe telo efatra no nandeha satria tao agnatin'ny passager io misy zay nikarakara na ny tragno na ny excursion sy ny jiabijiaby fa misy amin'ireo koa zegny mandeha amin'ny hôtely hafa satria misy plongeur zegny amin'ireo zay andeha hagnano plongé zay mizara efa manomboka mizara hatramin'ny voalohany zao efa mizara amin'ny hôtely maro samihafa